Nilaza moa ity namana anankiray ity ny hoe roapolo taona mahery noho ny lalaovan-dravalimana sy Rajoelina any Madagasikara. Tsy atory anareo ny etan'ny Madagasikara ankehitriny mihoatra tamin'ny 2010 dia mbola mameno arabe ihany ny mpanohana ravalimana sy ny Rajoelina. 2010 faty gasy mikararana avy amin'ny ravalo ary 2010 dia mbola izy roa lahy ihany. 5 taona tetezamita chute libre i Madagasikara hoy ity namana ity raha nanehony faneo ankeviny. Be dia be moa ny olona tsy faly sy tafintohina raha vantany vao namoaka ity fanehoan-kevitra ity namana ity, indrindra ireo mpomba any Ravalo sy ny mpomba any Andry Rajoelina. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohana hanohizantsika an'izay resaka izay moa sy hidirantsika amin'ireo rehetra izay tokony ho lazaina dia abonné vetivety alohan'ny chaîne-tsika ary asio j'aime ny vidéo aza adinona ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha ataontsika vetivety izany fanaovana abonnement chaîne izany mialohany hirsoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Ity loharanom-baovao izay navoakany Camille Michael Ndiamahazo ity no hisantarantsika ny filazana ny zava-misy voalohany. Trano enina maikila ary olona 30 notraboina. Nitrangana haitrano tany Toamasina ny omaly, vokatra izany trano enina maikila forehitra, tsisy avitra avokoa ireo entana ka olona 30 notraboina amin'izao. Raha ny fanazavana ireo niharamboina dia indroa tapaka ny jiro tany antoerana ka nahare zavatra nipoka izy ireo rehefa iny niverina iny ny jiro. Izany moa nitrangana nampalahelo izay niseho tany Toamasina raha araka ny loharanom-baovao izay navoakany Camille Michael Ndiamahazo izay mpanao gazety avy any antoerana. Zay moa ny zava-misy avy any Tamatavy, zay moa ny vaovao nisy tany Tamatavy. Rehefa voaresaka atsika ny vaovao tany Tamatavy iny, ndeha resika hiresaka kely nitranga niseho teny Itosy. Lehilahy hita faty ary feno rano manodidina azy. Lehilahy iray sahabo 30 taona no hita faty ny maraina teo tany Beravina Itosy. Mbola tsy hay hatreto ny momba azy sy ny homety nahafaty azy fa nahitana raha kosa ny manodidina ny vata mangatsikany ary efa tonga nijery ny zava-nisy teny antoerana kosa ny fokontany sy ny mpitandro ny filaminana. Izany moa ny zava-nisy teny Itosy. Rehefa voalazantsika ihany koa nitranga niseho tany Itosy iny, ndeha resika hilaza ity fanehoan-kevitra izay nambarany namana ity. Izy ity moa dia efa noresantsika tany ampiandohana tamin'ny fampidirana ity video ity. Nilaza moa ity namana ity ny hoe 20 taona mahery noho ny lalaovan-dravalimana sy Rajoelina any Madagasikara. Tsy atory anareo ny eto any Madagasikara ankehitriny mihoatra tamin'ny 2010 dia mbola mameno arabe ihany ny mpanohana ravalimana sy Rajoelina. 2010 faty gasy mikararana avy amin'ny ravalo ary 2010 mbola izy roa lahy ihany. 5 taona tetezamita chute libre i Madagasikara. Fifidianana 3.12 sy 8.12 ary 3.20 dia mbola izy roa lahy ihany no manodikodina azy ao. Na tiana na tsy tiana ary na ekena na tsy ekena ho ity namana ity dia mbola izy roa lahy ihany no tsy ahafahany olom-baovao miditra na hanisy fanovana. Tehiteny za hoe tena dondrina ilay gasy hoy ity namana ity. Sa atao fitsaram-bahoaka zany na gadrena raha miteneny zany, nefa izany dia zava-misy, izany ny zavatra tsapa ary izany ny zavatra hita hoy ny fanehoan-kevitra izay nataon'ity namana ity raha naneho ny heviny ny tao anatin'ny pejiny. Be dia be moa ireo olona tezitra ary tsy vitsy ny tafintohina raha vantany vao nahita ny fanehoan-kevitra izay nataon'ity namana ity. Ao moa ny sasany nilazany hoe eny satria tsy miteny izahay malagasy dia dondrina izahay hoy ireo izay naneho ny hevitra sy ireo izay nalahelo raha vantany vao nahita ny fanehoan-kevitra izay nataony iny namana iny. Aleo ekena mba tsy fandirana ho izy eny tena dondrina tokoa izahay malagasy, eny dondrina izahay malagasy hoy ny fanehoan-kevitra ireo olona sasany. Rehefa avy nilaza ny adondrona ny vahoaka malagasy sy ny avendrana ny vahoaka malagasy moa ity namana ity dia nandefa hafatra mivantana miantefa amin'ny malagasy ihany koa izy noho ny farany. Izy ity moa sady hafatra no fanerana. Toy izao moa ny zavatra izay nambarany, mba ampiasao ihany ny atidoha ry tanora malagasy, tsisy afa tsy nareo no higoka ny safidinareo amin'ny fifidianana rehetra.
Izany moa ny hafatra izay nataony ary hapetraka antsika hatreo koa moa ny filazana an'ity namana ity fandeha ary isika hilaza ny zavatra hafa indray. Ny manaraka izay ho resantsika dia hiresaka mikasika ny solombavambahoaka ny Toliara tsy iza moa izany fa Andriamatoa sy teny Randriana Soloniako. Naneo ny heviny ny mikasika ny bazy Toliara moa isy teny ary izy moa dia mijoro mafy sy miady mafy ny amin'ny ity resaka bazy Toliara ity. Voalaza ao anatin'ny cahier des charges na fen'ny bazy Toliara fa rano madio 500 mètres cube par heure no trohan'ny bazy Toliara avy any amin'ny napy. Inona sisa no havela ho an'ny taranaka hoy ny fanehoan-kevitra izay nataony ity solombavambahoaka ity. Tsy ampy 500 akory no asa miforona amin'io tetikasa io. Omeo orinasa zone France iray fotsiny i Toliara dia mahazo asa arivo ka hatramin'ny 3,000 fa tsy io poizina io no amitahana ny vahoaka malagasy eto. Raha resaka asa ihany sy ny resaka fahazahoana asa ihany no himatmatesana hoy ity solombavambahoaka ity dia oka hazava fa 7,000 sy royal ny mpanjony ho very asa satria hampiakatra temperatira sy hanimba tontolo iainana antanety sy andranomasina io bazy Toliara io. Nohon' zany dia aza mamitaka vahoaka amin'ny resaka izany fanananasa sy ny fahazahoana asa izany nefa tsy ampy 500 akory ny asa miforona ary 7,000 sy royal bezao ny mpanjony very asa. Manao kajy mihemotra na hoe compte magnariera hoy ny fanambarana izay nataony ity solombavambahoaka ity. Raha resaka tontolo iainana kosa dia hopotehiny bazy Toliara ny alany mangily izay poumon iainan'ny Toliara sy ny toerana misy rano. Hopotika tanteraka ny fizahantany satria 3 kilometatra miala ny ranomasina no hanaovana lavaka lalabe 70 hektara hatramin'ny 80 metatra amin'ny toerana 3,000 hektara. Potehina ny baobaby amanalina tsy misy afatsy eto Madagasikara ihany no misy azy. Tsy vitany zany ihany koa fa hivezivezy ao an-tampon-tanànan'ny Toliara ny camion hitatitra 100 tonnes isanandro. Tsy hadalan'ny vazaha ny mampanantena 10 miliara dolara isan-taona amin'ny mpitondra satria avofoleheny amin'izany ny vola miditra am-paosiny amin'ny fitrandrahana fasimainty. Azabady tsy mora fitahin'ny vazaha ianareo mpitondra hoy hafatra izay nataony ity solombavambahoaka voafidy tao Toliara ity tsy iza moa izany fa Andriamatoa sy teny Randriana Soloniako. Ary noho ny farany tamin'ny hafatra izay nomeny ity solombavambahoaka ity moa dia ny hoe efa nofitahin'ny Sinoa tamin'ny fanaovana ny kianjan'ny Mahamasina ianareo ary efa nofitahin'ny Frantsay tamin'ny teleferika izao indray fitahin'ny Australiana. Manimba ny fiainan'ny vahoaka ny tsy fahaizan-tantana hoy na hafatra izay nambarany sy teny. Izany moa ny hafatra izay nambarany ny tao anatin'ny pejiny ny mikasika an'iny bazy Toliara iny izay anisan'ny tena mahoraka amin'izao fotoana izao. Rehefa voalazantsika moa ny hafatra izay nomeny solombavambahoaka voafidy tao Toliara iny ny mikasika ny bazy Toliara ndeha ary isika hiresaka kely ny mikasika RN 6 Ambilobe Ambanja. Efa miakatra noho ny rotsakorana ny rano eo amin'ny tetezan'ny Ifasy ary efa moatra ny familin-dalana nataon'ny fanjakana ny rano. Ahina ho tapaka tanteraka ity lalana ity raha mitohy ny rotsakorana. Mila mitandrina arak'izany ireo mpampiasa azy. Raha tsy ahivina moa ny zavanisy sy ny zavanitranga dia efa tamin'ny rivodoza gamane faranteo ity tetezana ity no simba saingy mbola tsy nisy aloha hatramin'izao ny asa fanamboarana azy ankoatran ity familin-dalana vonjimeka ity. I Madagasikara izay efa hiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny rivodoza indray amin'izao fahavaratra izao iarahantsika mahalala izany ary iarahantsika mahafantatra. Zay ihany koa ny mikasika an'iny lalana avy any Ambilobe Ambanja iny fandeha ary isika hijery kely ny fanehoan-kevitra izay nambarany Flerira Kotomalala. Miantefa tanteraka amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana moa ity fanehoan-kevitra izay nataony ity. Hoy Flerira Kotomalala raha sanatria itojo Ravalomanana tsy lany dia noho ny Marc Ravalomanana. Tsy manaiky mihitsy izy raha tsy devant la scène no sady mibody micro be hoy ny fanehoan-kevitra izay nataony Flerira Kotomalala ny mikasika any filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Raha tsy lany hoy ny itojo Ravalomanana dia avy amin'ny Ravalomanana no mahatonga ny tsy fahalaniny. Tsy vitsy moa ireo olona nanohitra izany fanehoan-kevitra izay nataony Flery izany ao moa ny sasany nilazany hoe diso tanteraka izany fanehoan-kevitra ao izany ny halany any tojo Ravalomanana kosa dia avy amin'ny Ravalomanana nohon' izany dia mifanohitra tanteraka amin'ny zavamisy izany heritreritra ao izany hoy ireo izay maneho ny hevitra. Etsy ankilany kosa dia misy milazany hoe tsy azo lazaina hoe diso tanteraka izany fanehoan-kevitra Flery izany satria be dia be ny olona efa leo Ravalomanana be
be de be ny olona efa leo andry rajoelona nefa te hifidy antojo fa mbola mahita tavany ravalmanana misy eo isanandro ka lasa tsy tafidy tojo tampoka satria antojo ihany dia mbola ravalmanana hoy ireo zay naneho ny hevitra nanolonany iny fanehoan-kevitra izay nataony Flery iny. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vita ny hen'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo fonany mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato misesisy tsy mijanona tsy ankiato zay fa tsy halavenay ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray ilo manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.